raha ny vaovao ray farany moa dia nandalo fandroany teo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernemanta teny mahazo arivo teny izay diditsy volana afaka mamerina n'Andriamatoa Anny Rajoelina ho filohan'ny tetezamita raha toa ka hisy ny fanemorana ny fividianana filoham-pirenena. Andrasana ihany koa raha ohatra ka hoentin'ny filohan'ny tetezamita Anny Rajoelina eo anivon'ny filan-kevitry ny minisitra ho amin'ny rapitso ny makasika izay diditsy volana izay fa mandridina izay vaovao izay hatrany dia manana ny ambarany makasika ity diditsy volana ity ihany koa ny professeur Honoré Rakotomanana mpahay lalàna ny tenany nambarany moa fa tsy azo atao ny manao lalàna ho an'olo tokana. Vola Ravavy hatrany mitondra ny antsipriny izay eo amin'ny sariny Tsirako Tarson. Tsy azo atao ny manao lalàna ho an'olo tokana hoy professeur Honoré Rakotomanana mpahay lalàna sady efa filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ary filohan'ny antemeran-doolona teo aloha. Nambaran'ity mpahay lalàna ity ihany koa fa efa kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay ataony 4 Jolay ho avy izao ny filohan'ny tetezamita Anny Rajoelina ary tsy tokony hisy ny lalàna hanome azy vahana azy manokana. Tena hitako manontolo misy zany ilay projet d'ordonnance fa voalohany aloha ampy zany dia BDB zany tsy ampy zany fa BDB ilay mirazy hoe efa kandida izy tokony tsy misy satria raha ohatra ka hoe ho an'ny beso-maro tsy manino zay fa hoe karazany rehetrarehetra zany dia hoe ho an'ny tena manokana ilay zavatra zany hoe tadio sara fa ataontsika hoe tena entika ny lalàna hoe caractère d'une loi général zany hoe ho an'ny vahoaka malagasy manontolo fa raha ohatra ka hoe ho an'olo tokana caractère personnel tena fadina misy manao an'izany hoe loi personnel zany. Araka izany dia mitsipaka ilay volavolana diditsy volana momba ny fahabangan'ny toeran'ny filohan'ny tetezamita ny mpahay lalàna Honoré Rakotomanana.